Faly-miarabantsika manjoin'ny sabeda amin'izao fotoana izao mikasy toriany hanolotra ny fandaharana ny mbako manana izay fiarabanana ataon'ny namana mikaza faly-miarabantsika rehetra mpanaraka ny sabeda sady mbola ao anatin'ny fotoanany voalohany taona moa tsika zao dia mbola manararoatra miarabantsika rehetra natratra ny taona vaovao. Toy mazatra moa dia misy vahiny eto amin'ny sabeda dia zareo avy eo amin'ny ASD na ny Alliance Sociale Démocrate no vahintsika eto izay ahitana ny filohan'ny ASD dia ny Dr Ly, eo ihany koa ny mpitondra teniny izany antoko izany dia tsy izy izany fa ramatoa Ida Randriambon'olona izay antsoina hoe Ampelasoa Biby. Miarabanareo tonga eto amin'ny sabeda. Faly-miarabantsika rehetra mandray eto amin'ny fandaharana sabeda sy faly-miaraban'ny mpiaino rehetrarehetra dia ny voalohanteny moa araka ny teneninao teo mirary taom-baovao zinona sy feno fahombiazana feno fahasalamana satria izay ny zava-dehibe indrindra izay avato amin'ny antoko Alliance Sociale Démocrate na ASD. Mbako manana ny fiarabanana tratra ny taona ho antsika rehetra manareo menada misaotra indrindra amin'ny fanasana eto amin'ny fandaharana ny rary taona zina ho antsika malagasy rehetra manerana ny hosodoko. Eroso avy hatrany amin'ny fandaharana antsika fanontaniana voalohany dia hoe amin'izao fotoana izao ny ara-mahalala efa mahery ny telonjato ny antoko politika ary maniry ohatra mianana misy foana ny antoko politika mitsangana na indrindrandrindra anatin'izao vanim-potoana ny transition satetezamita amin'izao dia inona ny tena hoe antony natonga anareo hoe nanangana an'izay antoko politika izay indray hoe efa mihamaro izy amin'izao fotoana izao anareo koa ve ao anatin'izay manararoatra na opportuniste angamba ny lazana anazy manararoatra amin'izao fisiany tetezamita na transition zao ka manangana antoko politika tady seza ihany koa. Ny ASD mila fantarina fa efa tamin'ny 2024 ny efa nanomboka ny jiry dia tamin'ny 2024 izy no lisy amin'ny fomba ofisialy izany hoe efa niasaasa foana ny ASD fa tsy voazao akoa voavoaka amin'izao nefany manararoatra ve le fomba fiteny anazy atao tokoa hoe manararoatra satria zao ny fotoana ny fanovanjavatra fanovanany na eo amin'ny sehatra ny politika izany na ny olom-baovao entana eo amin'ny politika dia izay angamba no ataoko hoe mahatonga ny hoe lasa hita kokoa angamba ny ASD amin'izao satria tena hoe hitondra zany zava-baovao zany eo amin'ny tontolo misy ny politika. Ny teninao teo hoe ASD be dia be nefa mbola tsy mahafantatra an'izany hoe ASD ampahafantariny jery antsika sy ny mpanaraka antsika hoe inona izany hoe ASD izany. Misaotra betsaka ny mika amin'ny fametrahana an'izay fanontaniana izay hoe fa inona marina le ASD alavaina amin'ny teny hoe Alliance Sociale Démocrate manana ny foto-kevitra ijoroana izay na le hoe idéologie gasigrasy mbola tsy faheninao zany mbola tsy faheninao koa fa izay mihitsy namorona izay teny izay hoe gasigrasy satria ny tanjonay sy ny fanirinay dia ny fomba fitantanana sy ny fomba fitondrana politika eto Madagasikara dia ho an'ny malagasy sy fitantanana miainga avy amin'ny fotom-pisainana malagasy izany hoe tsy fotom-pisainana natao copie-coller avy any France na avy any amin'ny firenena hafa fa tena fotom-pisainana malagasy gasy natao an'ny gasy le gasigrasy zay mombamomba ny ASD raha atao amin'ny ambangovangony. Tamin'ny taona 2024 ianareo teo no nijoro ara-dalàna ny ASD. Inona no hetsika efa nataonareo na ny hoe asa sosialy efa nataonareo hatramin'izay? Fantaninao hoe inona aby ny asa sosialy efa nataonay nandritra ny roa taona azafady atoko politika izay fa tsy association mpanao asa sosialy izay aloha voalohany indrindra nandritra ny roa taona nijery nandinika
namakafaka ary indrindrindrindra nananokevitra raha izay faharoa anisan'ny asa natao tao koa ny fijerenan'le olona mijery mitovy an'ilay mijery le olona manana an'le fomba fijery mitovy gasikrasy satria be dia be ny olona ao anatina atoko politika fa tsy manana an'le gasikrasy fotsiny zao izy donc tsy mety aminay izay zao zany tafiaraka satria 524 tsika zao ary nasesiky ny vitana sa nasesiky ny razana fa dia tafiaraka izay satria samy manana an'le fotom-pisaina na gasikrasy mifanaraka izay fa ifanabe voalohany indrindra aloha izay vao miresaka hoe anawinina hoaiza ao anatin'le fifanabeazana izay ratovina entrenay dia raha miresaka tsika hoe inona ny zavatra efa natao hitanareo ny zavatra rehefa voateraka tsy tonga dia migoropaka manao zavatra fa jery aloha ohatra le nazavainy teo mihitsy hoe mijery aloha ny olona tsy tsangan'olona nefa le izy fa tsangan'hevitra dia le olona mitovy hevitra no miala jerena ary zany mila fotoana be fa tsy androany sy rapitso no misafidy olona anankiray na olo-kafa satria ireo mety amin'ny voalohany izy mampiseho anao hevitra satria te hiditra ohatran'le mivirana kely amin'le resaka teo ihany hoe mitady seza dia misy ny olona mieritreritra mitady seza dia izay ny antony idirany dia mandainga izy amin'ny foto-keviny fa mbola ao anatin'le fijerenan'le foto-kevitra nafahana namory olona izay natao tao anatin'izay fotoan'izay zao amin'izay fa misy olona eo miaraka amin'ny foto-kevitra mazava tsara le gasikrasiny resahana teo iny dia zay angambany amin'izay vao afaka manomboka manao ny action politika resahantsika fietsehana ara-politika fa tsy fietsehana ara-sosialy ohatran'le nitenenina teo tsy association sociale le izy fa tena hoe politika anamboatra ny politika mihitsiny miainga ifotony ka noho izay fiaingana ifotony zay no antony jerenan'ireo olona ireo satria ireo olona ireo tsy olona nijerena tamina faritra vitsivitsy fotsiny fa tena faritra rehetra manerana nosy nijerenan'ireo olona izay mitondra ny foto-kevitra mitovy ireo amin'izay misy foto-kevitra iraisana naiza misy ny ASD dia mitovy foana ny foto-kevitra eto Madagasikara eraka ny faritra zay le natao tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra zay efa mijoro manerana ny faritra eto Madagasikara zany ASD raha izay zavatra ny tenenina efa mijoro amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara ny ASD mety hoe manginginy izy aloha satria io koa tsy azo anaovana tonga dia tabataba be satria manjary lasa misy tsy ao zany le fanomanana ao an'le izy amin'le olona rehefa mitady foto-kevitra ianao raha ohatra ka fantatra olona mialoha foto-kevitra izay entinao dia afaka mandainga amin'iny izy fa raha ohatra ianao ka mandeha tsy moramora any amin'ny elakelan-trano rehetra any mandeha mitady an'ireo olona tsirairay avy rehetrarehetra ireo dia eo no ahitanao an'le tena foto-kevitra itsoroan'le olona ao anatin'le fahamarinana tsy mandainga amin'ny tenany izy dia tena efa misy any amin'ny faritra rehetra tokoa ny ASD. Ny anaran'ny antoko politika nareo Alliance Sociale Démocrate zany hoe voaresaka ao ny sosialy nareo tena laza hoe tsy manao sosialy sao dia tokony hovaina ary ny anaran'le antokonareo fa tsy Alliance Sociale io nareo zany ny zavatra mampaika vahoaka zao ny zavatra hoan'ny androany sy ny sisa nareo foto-kevitra zany nefa no voizinareo nareo ve tena azo olona amin'izany indrindrandrindra raha hoe eritreritra latsaka vidina satria matoa anao politika dikan'izay nangana politika araka fahefana dia nareo ve tena azo olona zany raha hoe resaka hevitra foana no voizina eto Madagasikara ny resantsika ahoana mahakasika an'izay sy le fanontaniana voalohany teo hoe sao dia tokony hovaina ny anarany fa tsy Alliance Sociale Démocrate. Tena marina tokoa le fanontanianao hoe zahay tsy manao asa sosialy nefa ny anaranay Alliance Sociale Démocrate fa angamba ntsika gasy zatra loatra ny fanaovana politika mividy olombelona izany fividianan'olombelona zany zaraina vary ny olombelona zaraina lafarinina zaraina siramamy androany fa rapitso inona zay ny tena fanontaniana dia ny anay le rapitso ny jerenay fa tsy le androany zaraina lafarinina sy zaraina vary zany hoe ny zavatra tedavina ao anatin'izany hoe sosialy antoko sosialy dia ny fitovinjo zany na enao na zana ny olona ery amoandalana ery raha mipitso izy manana vary dia manana sakafo hoanina tsy izany nanome anazy fa izy tena ny afaka ny sitraka an'izay tamin'ny fananany manokana dia izay ny tena tediavinay hoe ny olona rehetra tsy hiditra ao anatin'izany fahantrany zany satria tsara le fitondrana politika fitondrana politika moa ao fa tsy hoe ny fizarana entana satria ny fizarana entana zany tsy fanaovana politika clientélisme politique ny fiantsoana an'izany fa
ny fanaovana politika manamboatra ianao rafitra izay tsara lalàna izay arahana dia iny a mahatonga ny olona afaka misitraka ny zoany tsy mila hoe tsy maintsy hoe olona mivoatra be izy eo amin'ny firenena zay vao afaka manana sakafo hanina raha mpitso satria ny politika fototra politika petraka ao efa tsara io zany tena amboarina mihitsy ny fanaovana politika mba hahafahan'ny olona rehetra mitovy zo na ianao nianatra na ianao ny safidy tsy hianatra ataoko hoe ny safidy tsy hianatra satria nany amin'izany fianarana dia hananjoy avokoa ny olona rehetra afaka hianatra na misafidy tsy mianatra ianao na hianatra ianao dia mitovy zo foana ianao ara-pitso ianao hanana sakafo hohanina foana tsy voatery ny ASD no manao asa sosialy mandeha mizara ricantonné sy mandeha mizara tsaramaso raha-pitso zay ny anapiko anazy kely fotsiny angambany ao anatin'ny izay le hoe famanininy zay no tokony iovanarana fa ahoana moa zay tediavinao iovanarana matoa io nataonay hoe antoko social démocrate dia le mahatoko social anazy a ikambana ny vahoaka malagasy ray manontolo araka ny tenen'ny président teo hoe mitovy zo daholo samy manana zo hisakafo manana zo hianatra manana zo hiasa manana zo hosanama sy ny sisa sy ny sisa famelabelara-kevitra no ataonay eraky Madagasikara sy amin'ireo mpikambana rehetra atao anatin'ny ASD fa tsy famelabelaram-bola na hoe famelabelarana zavatra toy ny lafarinina na kitapo na akanjo na t-shirt tsy zay mihitsy le foto-kevitra kasikirasy fa miainga amin'le fifanabeazana miainga foana amin'le fifanabeazana satria olona vanina no tanjona hitondra n'ity Madagasikara ity tsy voatery za tsy voatery président mboly conduza ahafantarana hoe anahoana ny hotohin'ny tantara fa noho izay fifampitondrana kasikirasy izay dia ho hitanareo tsikelikely ao arinao ny sary sy ny vokatra aseho amin'ny ASD. Vonona ho ianao teo Ramatoa nareo avy ve zany vonona ny andray anjara amin'ny fifidianana izay atrehantsika ho avy eo. Ny zavatra efa nataonay aloha farany teo dia ny fandraisana anjara tao anatin'ny assise nationale des partis politiques izay natao tetsy Ivandry mazava ho azy andray anjara ihany koa zay ho an'ny tohan'ny tantara Madagasikara dia ny assise nationale ny concertation nationale azafady ho an'ny Madagasikara ny tohan'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana satrinay dia satrinay tokoa andray anjara amin'ny fifidianana rehetra izay misy hoe eto amin'ny firenena fa ny congrès izay ho karakaranay atoato no hamaritra an'izay valipalitany izay. Mbola toizako ny ampelasoa biby teo hoe mandritra an'io congrès io ny safidianana an'le zay zavatra ho atao rehetra satria izay koa no mahatonga ny anarana hoe alliance sociale démocrate raha niverina tamin'le social moa tsika teo a dia izay indray le eo amin'le lafiny maha-démocrate an'le izy a izany hoe tsy maintsy hevitra iarahana notapahana fa tsy hevitry n'olo tokana kory sanatria izay ihany koa no mbola ASD ny ASD zany hoe antoko politika vaovao mihitsy a tsy miaino amin'ny tsangan'olona na amin'ny teny baiki midina fa tena hoe iarahana le zavatra safidinao anatiny na misy ara nitoerako eto président ny ASD dia tsy izay maha-président anazy zay a no mahatonga na hoe zany tokony teny farany fa tsy maintsy jeren'ny antoko ray manontolo mihitsy hoe aiza ho aiza ny lalana zorana aiza ho aiza ny lalana le azahoana n'le tanjona anankiray a sy atratrara nantariketra anankiray. Vonona niatrika amin'ny fifidianana ny antoko ASD dika ve zany fa manam-bola be anareo atrehana amin'ny fifidianana izay misy eto amin'ny firenena. Ie manam-bola zay fa tsy manam-bola be io koa moa ne vola samy manana fa nisany tsy mitovy manana zay fa raha misy koa moa any aminao ka tianao menanay inona dia olana mandray don zay akoatr'izay misy koa ny côté-quota atao anatin'ny mpikambana tsara fantatra fa ny mpikambana ny ASD ny alliance sociale démocrate dia manerana amin'ny Madagasikara tsy manam-bola be fologony zay akory a
fa mahay mampiasa vola fa ny anay ny impactan'le vola kely ampiasainay mihitsy no bien étudié fa ny côté ve zany ahafahanareo mandony caution fa ohatrina caution mbola tsy tapaka ny hoe ohatrina le caution mbola tsy tapaka satria iovy io satria tany amin'ny assise-ny parti politique ataditio fa nisy nanao sosikevitra tao hoe azasina caution tsotra ka aloha ilatsaka zay ilatsaka fa nisy nanao sosikevitra koa tao hoe raha tsisy caution ny firotsahana ho fidina raha ohatra ka hoe ny firotsahana ho filoham-pirenena no resahana da nisy nanao sosikevitra tao hoe zay tsy lany mandoa x milliard donc eotsika mahita izy fa ny zavatra azoko lazaina aloha dia hoe ny alliance social démocrate manambola fa mahay mampiasa vola anisan'ny mahafinaritra anahy moa zany manana nampela soabiby atao anatin'ny ASD dia izy mahitsy fiteny tonga dia nataony nahitsy fitenena anazy angambany somary averiko kely fotsiny le izy hoe aiza hoaiza le volan'ny ASD ny ASD manambola fa angambany tsy ho tany saina eto koa hoe ohatrinona koa ny volan'ny ASD akory sanatria efa misy mpikambana vita be ny ASD akoatran'ny cotisation izay alohan'ny mpikambana ao amin'ny ASD dia misy ihany koa amin'ireo mpikambana ireo ihany ny olona malala tanana izay manome vola ny antoko tsika moa rehefa miresaka vola ny fanaovana politika eto Madagasikara indrisy fa tonga dia mieritreritra hoe vola be tsy maintsy manana vola be satria maninona tsy maintsy manana vola be satria zatra loatra tsika tao anatin'ny fifidianana rehetra teto Madagasikara tsy ny foto-kevitra no fidiana fa izay manome betsaka misy manome t-shirt 10 isan'olona misy manome kaskety 20 isan'olona misy manome dia lasa very le foto-kevitra ao ambadika izay fa andao mba manomboka hijery politika amin'ny endriny hafa indray manao politika amin'ny endriny hafa dia ahoana mandeha mitety faritra tonga hatreny amin'ny fokon'olona tsirairay avy ny ASD mandeha miresaka aman'olona zany zavatra zany tsy andaniam-bola betsaka noho ny fifidianana t-shirt sy ny fifidianana kaskety dia ao anatin'izay mihitsy zany zay tsy miteny ihany koa hoe tsy misy ny t-shirt sy ny kaskety akory sanatria tsy zay le zavatra tenenina fa tsy hoe tsy zay ny foto-kevitra ao anatin'ny famelabelaran-kevitra matoa io natsoina hoe famelabelaran-kevitra dia ny hevitra ny velabelarana fa tsy ny entana dia izay zany le mahatonga n'le ASD tsy resaka hoe vola be inona ao anatin'ny fanaovana politika satria misy ny vola tsy maintsy ianao mandeha mitety faritra ao anatin'izany fitetezana faritra zany misy ny vola lany fa tsy any anatin'ny fizarana entana intsony toy ny fanaovana politika taloha ny entin'ny ASD fa tena fomba fanaovana politika vaovao mihitsy zay angambany mety hoe raha ohatra ka mijery anany olona dia be da be mbola tsy mahafantatra ny endriko fa iza koa ity voaka va izy ity olona ity satria za tao anatin'izay fotoana izay nanenina loatra ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara tsy mety aminahy le fomba fanaovana politika tamin'ny taloha za koa tsy manana miliara be da be andeha ahotsaka ohatran'izao andeha vidianana kaskety sy t-shirt tsy manana an'izany fa ny anahy hevitra ny afaka entiko toraka zany ny mpikambana rehetrarehetra ao anatin'ny ASD satria le foto-kevitra mitambatra fantatra tovy foto-kevitra iray tovy foana zavatra tenenina na izaho ohatra zao ataontsika hoe mba vinavina fotsiny zany fa tena mbola tsy manana zany raha izaho manokana aloha satria mbola tsy maintsy jerenina antoko ray manontolo raha ohatra ka rapitso za milatsaka ho filoham-pirenena tsy za mety tsy zany andeha hitetin'ny faritra rehetrarehetrarehetra tsirairay avy hatrany ambany vohatra kely any efa misy mpikambany ASD daholo any rehetrarehetra reny olona reny dia efa mavita mitondra ny foto-kevitro za satria mitovy tanteraka ny foto-kevitra dia zay mahatonga le hoe na izany reny dia efa miena ny vola lanina ao anatin'ny famelabelaran-kevitra dia zay mahatonga le izy tsy voatery zay mpanan-karena mitondra n'ity firenena ity mety zay ny anisan'ny olana eto amin'ny firenena satria tsika mijery an'izay mpanan-karena hitondra ny firenena fa tsy mijery an'izay hevitra hitondra ny firenena dia ao anatin'izany ny anay hevitra fa tsy vola zay angambany ataoko hoe amintinana anazy fantaniko faramparany eto dia matazana zay Andry Ramasson zay efa atao anatin'ny fitondrana teo aloha fitondran'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny lokon'olobanareo koa menamena ka mampiahiahin'ny vahoaka ihany hoe sao dia ianareo zay hoe tanora ny fahitananareo mpitarika sisisy reto hoe mety olona ao ambadika anareo reto na dia ataontsika hoe tanora vovovoary ny fahitananareo misedra politika fa ny ao ambadika anareo mety ny firongony ny Andry Rajoelina sy ny firongony na mety koa artima koa satria ny lokon'ny logonareo menamena
ka sao dia mba nandeha naparitaka vato amin'ny 0,% fotsiny no andraisanareo anjara raha ohatra ka andray anjara nareo fifidianana ho avy eo ka tsara fantatra amin'ny vahoaka ihany mahakasika an'izay. Isaorako manokana mihitsy ianao nametraka an'izay fanontaniana izay satria izay foana mampiahiahany olony ihany iny olony ihany. Zaho aloha amin'izao tsy olon'izaniza. Raha ohatra ka ato anatin'ny ASD André Lamarson izay ministra taloha tamin'ny fotoan'androny dia na ministra anazy aloha mila iverenantsika. Na ministra anazy olona manana traikefa izy natonga anazy ministra fa tsy ny lokony akory sanatria. Dia iny traikefa iny tsy vitan'izay fa taty aminay ilay izy miampy an'ilay foto-kevitra izay ijoroana miaraka. Traikefa sy ny foto-kevitra angambany tsisy mahafeno ny maha-olona politika noho izany sady anananao ny fahaizana anananao ny foto-kevitra izay sahanao mijoro aminazy ao anatin'ny fahamarinana. Zay aloha voalohany indrindra izay no mahatonga anazy hoe voaray izy tsy misy fijerena loko mihitsiny. Raha ohatra ka miverina amin'ilay lokontsika hoe ny logo an'ny ASD dia menamena. Mety miaraka amin'ny fitondrana teo aloha ve zany. Fitondrana teo aloha angamba ny mena mifangaro mavo izy mahatonga anazy volomboasary fa tsy mena fotsiny. Raha ohatra ka miverina amin'ny menantsika tany amin'ny taona fahasivifolo tany nisy andidieratsiraka nitondra teto Madagasikara tao anatin'ny loko mena. Mety hoe tsy misy ifandraisany ihany ve misy ifandraisany satria maninona raha ohatra tsika mijery ny fanaovana politika dia io loko io tokony misy dikany. Raha ohatra ianao ka miresaka ny mena dia zany mena zany avy aty amin'ny foto-kevitra ankavia fiteny azy zany hoe na le olona communiste na le olona socialiste ao anatin'ny ASD Alliance Sociale Démocrate iantsika mbola verina amin'ny resaka sosialy tsy fizarana ricantonné teo foana ihany hoe zay le izy misy resaka fitovinjoa ao anatin'ilay izy iny loko mena iny mitondra an'izay. Raha ohatra ianao ka mbola mijery an'ilay logo ery ambony ery misy maitsomaitso koa nge ao anatin'iny maitsomaitso zany indray ny resaka tontolo iainana. Tsika zany tena ao anatin'izay mihitsiny raha ohatra ka hoe resaka loko no jerena. Dia izahay ao anatin'ny ASD sady tanora gasy vonona afaka atsotsika an'izany angambany satria za zao olona vonona tanora malagasy tanora gasy vonona dia iteny veanao hoe TGV za kosa tia Madagasikara tena tiako Madagasikara dia iteny veanao hoe TIM dia izay kosa dia mieritreritra fa hery vaovao any Madagasikara dia ozy izy ianao hoe HVM afaka tanisaintsika eto daholo ny telonjato fa zany zavatra zany raha ohatra ka hianarana ny entina tsisy ankoditoko politika anaray ratsy eto Madagasikara ao anatin'ny telonjato raha ny anarana no jerena fa aza ny anarana no jerena ty anaty hevitra sy ty anaty fo jerena sa tsy zay andaotsika mba hiresaka amin'izay any anatin'ny hevitra any anatin'ny traikefa fa tsy resaka fampanantenana ao anatina zavatra zay tsy tanteraka rehefa mialoha ny amaranantsika amin'ny fotoana tanteraka sao dia misy hafatra hoentinareo ho an'ny mpijery atsika. Teny farany moa zany dia misaotra anareo aloha voalohany indrindrany nanasa amin'izao voaloha taona izao sady nirary taonazina moa zany tsika eritreretina mba ho taonazina ihany koa ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara taona madio indrindra satria ny fahadiovana sy ny fahamarinana izay anisan'ny zavatra tena hijoroana tokoa kanefa na izany aza dia te hiverina kely amina zavatra ray fotsiny hoe ASD antoko politika raha ohatra ka niresaka teo satria zahay moa zany manohana ny foto-kevitray dia somary ohatrany hoe mba misy asangisangy ny antenatenany eny ohatrany hoe mety hoe mitsipaka ny hafa ve tsy mitsipaka nefa ny ASD fa ny ASD miresaka amin'ny antoko politika rehetra ny antoko politika rehetra izay tsy maintsy fanakalozany hevitra dia ao anatin'izay fifanankalozan-kevitra zay no ahitana hoe misy ihany koa ve ao anatin'ireo antoko politika ireo misy foto-kevitra izay mety hitovitovy izay mety hitambarana misy foana ny mifanipaka fa misy ihany koa nefa ny azo hitambarana dia raha ohatra ka dia azo fampiresahana foana zany zahay tsy mitsipaka n'izanizy kanefa ihany koa ny ASD koa dia ny zavatra tena mila fantarina dia zay tsy forongony izaniza ihany koa nefa fa zay forongony tenanay ihany zay angamba ny afahana miteny anazy dia forongony indrindra ny foto-kevitray ny anay eo foana ny tena mahatonga anay tena hoe mametraka tsara an'izay hoe ny anay foto-kevitra fa tsy tsangan'olona zay foana le izy dia nazahara ny mipetraka eto reo olona tsirairay avoavo ka mipetraka teto tamin'terako ary mitovy daholo ny zavatra ny teneninay teto ka ohatra ka dia izay le izy angamba ny ataoko hoe teny famaranana dia miezaka zahay no amin'izao satria zahay olom-baovao araka ilay ny teneniko teo dia miezaka foana zahay mba hizaran'izay
foto-kevitra zay ary engany mba handray an'izay foto-kevitra zay daholo tsika rehetra zay miaina amin'ity fandarana ty. Satry dia satry moa ny iresaka eto fotoana manampetra ihany dia marana ny fotoana tsika isaorana nareo nanaiky mivahiny teto amin'ny fandarana, isaorana ihany koa ny teknisiana izay nampita ny sary taty amintsika ary isaorana ihany koa atsika mpijery nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany.